Tsara ny andro ho any mpanakanto Jean Aimé izay niaraha nahita fa nahavita dingana lehibe teo amin'ny resaka ny fanambadiana izany mpanakanto Jean Aimé izany tamin'ity volana Desambra ity. Vita sony araka izany ny tokantrano Jean Aimé sy ilay vadin-defomandriny tamin'ity faraparany volana Desambra ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity. Ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Raha miresaka ny mpanakanto kalaza isika dia tafiditra ao anatin'izany ny mpanakanto Jean Aimé izay fantatsika tsara izany mpanakanto Jean Aimé izany ary tsy voandroany no nidirany Jean Aimé izany teo amin'ny sehatry ny zavakanto malagasy fa efa hatrany amin'ny taona 3 faramparany tany no nanomboka ny antsehatra teo amin'ny resaka lamozika izany mpanakanto Jean Aimé izany. Raha ny momba ny mpanakanto Jean Aimé no fantarantsika dia ndao idirantsika vitsivitsy ny eo amin'izay mahakasika ny hoe avaiza no nipoirany izany mpanakanto Jean Aimé izany ary avaiza ihany koa no tena fiaviny izany mpanakanto Jean Aimé izany. Meloha nidirantsika amin'izay resaka fanambadiana izay. Efa ela no nilomandro tao anatiny izany mozika izany ny mpanakanto Jean Aimé izay efa tao anatiny tarika maromaro ny tenany fony izy mbola nianatra teny amin'ny collège sy ny lycée. Rehefa tafiditra tao anatiny izay tontolon'ny zavakanto izay ny mpanakanto Jean Aimé fony izy mbola teny amin'ny lycée dia nanapa-kevitra ny lehilahy hanandrakandrana hamoaka hira tamin'izany fotoana izany rehefa nijanona tsy nianatra intsony. Avy any Bemarivo ny Marovoay no tena fiaviny izany mpanakanto Jean Aimé izany. Ilay tanàna any ambanivohitra any any akaikin'ny Mahajanga any moa no misy any izany Bemarivo izany. Ary izany indrindra no nahatonga ny anarana izay noentiny Jean Aimé tany am-piantohana dia hoe Jean Aimé de Bemarivo izay nafantaran'ny be sy ny maro azy tamin'ireny hira izay album voalohany navoakany tamin'ireny fotoana ireny tao moa ireny andrasako foana sy ny maro hafa ireny izay fampiarahampeo tena nanaitra ny be sy ny maro ary nankafiziny tanora tamin'izany andro zany ilay nampiavaka azy sy ilay chanteuse-ny izay tena manga feo kely tamin'izany fotoana izany tsy iza moa izany fa Malala izay nandeha nitokana tarika ho azy manokana taty aoriana. Vantany vao nivoaka ilay hira album voalohany ny mpanakanto Jean Aimé tao anatiny ireny nafantarantsika azy ireny izay novokariny studio Bawana tao Mahajanga tao dia iny fa nalaza vetrany ny mpanakanto Jean Aimé ary tsy niandela akory dia nandeha ny tournée izay nitety aniny tapany avaratry ny nosiny izany mpanakanto Jean Aimé izany. Naharo ny tsy nanampo fa tena halaza tahaka an'izany ny mpanakanto Jean Aimé na izy tena niaza dia mba tsy nanampo fa tena halaza tamin'izany fotoana izany fa noho ny fahaiza manaony sy ny hatsaram-peony ao anatin'izay fahaiza mihira eo ihany koa ilay tononkira izay tena mitondra hafatra mafonja indrindra ho an'ireo mpifankatia dia izay no isan'ny nambabo ny maronisa tao anatin'ny izay hira navoaka ny mpanakanto Jean Aimé izay. Nalaza ilay hiran'ny Jean Aimé tamin'izany fotoana izany ary mbola malaza foana izany mpanakanto Jean Aimé izany mandraky tiny androany. Fa vantany vao nahita ny hatsaran-kirany mpanakanto Jean Aimé ireo olona izay manankatao tamin'izany fotoana izany indrindra fa ireo zay manodidina azy tao amin'ny tanàna izay niaviany tao dia iny fa nanohana azy avokoa
tafiditra tao anatin'izany ny manamboninahitra tany an-toerana teo aloha tsy iza moa izany fa i Brian Lee izay isany nanohana mafy any mpanakanto Jean Aimé ary nampiakatra avo eny nilazany izany mpanakanto Jean Aimé izany fa taty aoriana amin'izay vao noentiny ilay manajera izay tena matianina amin'izany asa fitadiavam-bola amin'ny alalan'ny zavakanto zany ny mpanakanto Jean Aimé tsy iza moa ilay manajera izay tena nitondra an'izany mpanakanto Jean Aimé izany fa manajera Angelo izay vadin-defimandriny mpanakanto any ambavilanitra liana amin'izao fotoana izao izany manajera izay namolavola ny mpanakanto Jean Aimé ary izy ilay angadina nanana ary mbola nahitana an'izany lazan'ny mpanakanto Jean Aimé izany mandraky tiny androany. Maro amintsika ny mametra-panontaniana amin'ilay hoe mbola tsy nanambady foana ve Jean Aimé efa hatramin'izay ka mandraky zao mananjanaka ve Jean Aimé sa ahoana? Ny mpanakanto Jean Aimé dia mananjanaka ary matoa mananjanaka izay dia efa nisy foana izay fiarahana tamin'ny olona izay nitiaviny teo aloha izay fa io moa zany tsy anjara dia tsy maintsy nisy foana izay fisarahana izay matoa tsy lasa vady atrano ilay renin-janaka izay noterahany an'ireo zanany izay efa lehibe ireo. Nanaitra ny maro ihany mantsy raha vantany vao nahita sy nandre fa ny mpanakanto Jean Aimé ane ka vao nanao fisoratam-panambadiana tamin'ity taona ity izany hoe nanao mariage ny mpanakanto Jean Aimé tamin'ity taona ity izay natao tany Antsirabe tany moa izany mariage ny mpanakanto Jean Aimé izany. Tsy vita par silence intsony ilay mariage fa tsy maintsy naseho ampahabe maso ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo sy ny mpankafy an'izany mpanakanto Jean Aimé izany ilay mariage porofom-pitiavan'izy roa mivady ary dia mirary tokantrano sambatra ho an'izy roa mivady ainganeka ho lambana koa araka an'izay fanirian'izy ireo izay izy ireo amin'izao tokantrano izay mamy vao niorina tamin'ity volana desambra ity. Marina ny an'ny mpanakanto Jean Aimé satria mantsy io fanambadiana io tsy kilalao ka hoe idirana rehefa aveo mitsoaka tsy hany mihitsy ilay izy fa aleo miaina tsara aloha raha mbola misy ny andrakandrana tiana hatao dia afaka atao tsara ireny mialoha ny rosoana amin'izay fanaovana mariage zay satria ny mariage zany dia zavatra tena saripady ary masina ihany koa izany fanaovana mariage zany satria tsy maintsy mivoady eo anatrehan'Andriamanitra ianareo mpivady nefa ataonareo izay voady zay rehefa aveo tsy ho araka anareo akory antsakany sy andavany amin'ilay voady ny fanaovanareo zay ka aleo manao fiainana tsara fa rehefa leoleo fiainana amin'izay vao miditra amin'izay resaka fanambadiana izay amin'izay mantsy mifanaja tsara satria efa be ny vita dia rariny sitsiny raha toa ka ahay manavaka ny raty sy ny tsara amin'izay mba hialana amin'ilay hoe divorce isaky ny mihetsika. Izay ilay mahatonga fitenenana hoe tsy voandroany ny tanàna basy dia efa andeha nafika any ankafa sahady fa aleo mba mizatra tsara aloha vao miditra amin'ny dingana misimisy amin'izay fanaovan-tsoni izay ka noho izay dia vita sonia soamantsara izany ny mpanakanto Jean Aimé sy ny vadiny tamin'ity taona 2024 desambra ity. Izay zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.